Isan'ny tompon'izao fanomanana izao dia miavy eo amin'ny ministeran'ny posta fifandraisan'lavitra ary fampiroboroboana ny haitao araka jimirindra. Ty zavatra hotokanantsika ity dia hevitry filoham-pireneny faly daholo ny tanora sy kolom-pianatra mahita ny internet hotspot dia omenao ty. Ka ity internet ity andray matofilo araka rehefa fantatrao dia efa miala avy eto anosy mandeha makany Ambosary mandeha makany Ambovombe manohy an'iny lalana iny ary efa 10 zao nefa vita miaraka amin'ny reto atao hoe signalétique ary miandry anao zay tompoko amin'ny fanokana anazy manerana ny nosy. Efa mivoatra ny teknôlôjia, mivoatra ny fifandraisana ary ny velorano nataontsika dia ny hoe ao amin'ny velorano fa 4 sy faraky 12 dia ny fanabeazana sy ny kolotsaina ho an'ny rehetra na koa ny hoe fampivoarana ny Madagasikara na ny modernisation de Madagasikara. Noho izany dia sik zao efa afaka mifandray amin'ny raha misy fianakaviana ny ivelany ihany, tsy mila mandany telefôna be intsony fa rehefa misy connexion dia afaka mifankahita. Zany ny zavatra teknôlôjia vaovao ary mila misitraka an'izany ianareo tanora, ireo toerana izay malaza eraky ny Madagasikara dia tokony atsina ny hoe hotspot. Eto zany dia isy ny wifi maimaimpona ahafahanareo mandalina ny fahalalana misimisy kokoa. Misy zavatra maro be amin'ny fianarana izay ataonareo rehetrarehetra ilaina internet zany ka nareo zany zavatra ampirisihako dia zao afaka mifandray, afaka mifandefa message, afaka mianaka indrindra ao anatin'le izy fa afaka mifandray ihany koa amin'ny olona sy fianakaviana manerana an'izao tontolo zao. Sambatra ny génération taty aoriana satria dia afaka manao fikarohana manokana amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ilainareo. Koa anteniko dia amaranako anazy mba hitondra soa, hitondra fahalalana bebe kokoa ho anareo ankizy mpianatra rehetrarehetra ny fisiany zao internet maimaimpoana zay tokanatsika ary fametrahana zao hotspot tontolo amin'ny azy zao. Misaotra tompoko lahy, makatsika tompo vavy.